Tonga resabe tamin'ny ireo mpanjifa tatoaty ny fisian'ny sara ny 7 arivo ariary alaina amin'ny ireo tsy mpanjifa mandray vola amin'ny alalan'ny chèque au porteur ao amin'ny banky BFVSG fantatraro fa dia nahidina ho lasa 10 arivo ariary izany ankehitriny. Ravakaran-Drimanala sy Tsiry Rakoto Arsan. Raha nampiarana nanomboka tamin'ity taona ity ny fakana ny sara ny 7 arivo ariary amin'ny fandraisana vola amin'ny alalan'ny chèque ataon'olon-tsotra tsy mpanjifa na ny antsoina hoe retrait chèque au porteur eo anivon'ny BFVSG dia nahidina ho lasa 10 arivo ariary zany amin'izao hoy ny nambaran'ny Andriamatoa Jean-Philippe Ekilbeck filoha général eo anivon'ny BFVSG. C'est une facturation qui existe dans certaines banques ailleurs, en dehors de Madagascar. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la BFV ne facture aucun service de retrait, aucune opération de caisse. Certains confrères facturent ce qu'on appelle les retraits déplacés et appliquent d'autres facturations. Fipetrany raisiny zany mba anafainganana ny asa fikarakarana ny vola ahafahany tena tanjona lehibe dia ny amporisihana ny olona hiditra amin'ny bancarisation na ny fanokafana kaonty eny anivon'ny banky ho ny fanamarihany. Araka ny nambarany dia tsy misy ny sarana ilaina ho an'ireo fa manana kaonty eo anivon'ity banky ity. Ho fampirisihana ny olona anokatra kaonty eo anivon'ity banky ity dia tsy misy ny sarana ilain'izy ireo amin'ny fikarakarana vola samihafa mandritra ny herintaona ary mamaim-poana ihany koa ny sarany carte bancaire aty am-boalohany. Mahery ny 10 mihetsy isa-taona moa no fikarakiram-bola mahakasika ny chèque au porteur akirakirainy eo anivon'ny BFVSG. Fantatra moa fa mitohy ao anatin'ny fifanajana sy ny firalahiana tanteraka ny fampidiniana eo amin'ny mpitatana eo anivon'ny banky BFVSG sy ireo mpiasa mahakasika ny fangatahan'ireo mpiasa ka hiverina olona mafisy ny filoha général ny siny marimaritra iraisana eo amin'ny rotonta Atsoaty.